dia efa miatana ny premier ministre zay lehiben'ny gouvernementa. Dia Andriamatoa ministra eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika misahana tetikasan'ny filoham-pirenena ny fanajariana tany sy fampitaovana sakosa ihany koa ny Toamasina ary tafiditra anatin'izany faritra Antsinanana. Ny manaraka an'izao dia Andriamatoa ministra ny industrie sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Ao ankilan'ny eo ny Andriamatoa ministra ny fizahan-tany. Manaraka azy eo ministra ny posta sy ny fifandraisan-davitra. Andriamatoa sekreteram-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovana misahana ny gendarmerie. Manomboka androany tena miteny aminareo samy mandray andraikitra ary zany tsy ho an'reto be tanàna reto ihany fa miresaka ho an'ny tompon'andraikitra rehetra manenan'i Madagasikara au niveau régional, au niveau communal, au niveau district raiso ny andraikitra. Ny sasatsasany anareo tsy manao ny asany zay sy ny filoham-pirenena foana voateniteny hoe tsy manao ninino. Zay le teny filoham-pirenena hoe riato. Rehefa tsy mandray andraikitra manomboka zao ho avy zay amin'ny angady sy ny arina. Tena mialatsiny. Aza mialokaloka tsony eo ambanin'ny fahefan'ny fanjakana foibe fa raiso ny andraikitrareo. Raha misy korotana eo anivon'ny district na commune fantatrareo inona ny antony. Le problema sa mijorotsika miteny hoe ianona angenanao an'izao ianona angenanao an'izao mahafantatra ny tena. Nisy fivoriana zay maly niaraka amin'ny tompon'andraikitra teto atoerana teo anivon'ny faritra tao anatin'izany tao fitsarana fitandrona filaminana. Misy mandray andraikitra dia ny aloloeny zany mivaly maillot. Misy tratra ny olona mangalatra lavanila tsy matoy rehefa mandeha lavidavitra eny votsitra le olona. Zay nge mahatonga le vindicte populaire tiako azavaina amintsika zany. Zay nge ny azosoketan'olona le fitondrany ary arotiany sasany tenena hoe tsy hisy tsony ny fanjakana. Izany tokony andray andraikitra raiso ny andraikitra eo amin'ny zay tandrify anareo. Raiso ny andraikitra manomboka androany ary tena tsy andevitra tsony ny tenao eo amin'ireo tompon'andraikitra mpanjakana zay manao antsirambina ny asany ary indrindrandrindra zay samy manitsakitsaka ny tena fahamarinana. Trafikena ome mahery zany ambavahomana ampometrera anisany tsetsatsetsatsiatra mohina lazako aminareo fa tompon'andraikitra ihany koa nareo amin'ny resaka tsy fandriampahalemana. Manana andraikitra koa nareo amin'ny resaka fitaterana. Ny akabetsahanareo reo tratran'ny problema ny fitaterana daholo indrindra ny commune urbaine Antananarivo indrindrandrindra. Ho niverenako rehefa aveo ahoana no mety ho fiaraha-miasa ministère ny transport amin'ny fanjakana foibe. Tsy maintsy amboarina zany. Tsy maintsy amboarina izany. Na ianareo commune urbaine reo amin'ny fampiasana reny bajaj reny melatsiny fantatro fa misy tompon'andraikitra raha-mpanjakana manana une centaine any amin'ny commune rehetrarehetra eny. Zany tsy miteny hoe ratsy na tsara fa manimba tanàna reny raha tsy haitsika mifehy ny code de la route raha tsy haitsika mifehy ny lalàna mahakasika ny transport. Adidinareo koa zany ary tokony ho tsapanareo mahakasika an'izay zavatra resako zay. Manana andraikitra ihany koa nareo amin'ny resaka angovo, resaka rano. Ity teninareo hoe zay nga jirama fa manana andraikitra ihany koa nareo. Manana andraikitra nareo. Oui. Manana andraikitra nareo eo amin'ny fanatsarana ny fomba fiasa miara-miasa amin'ny jirama nareo. Fa anisany fomba anankiray zay ahafahanareo mitarika tsy ny mpizatany ihany fa mitarika amin'ireny mpanambola reny
mba investir ao aminareo anorona industria ny fahafantarany fa hoe misy herinaratra ara-dalàna, misy rano ara-dalàna, zay nge mahatonga le fampandrosoana andraikitra reo ihany koa zay zavatra zay. Ary andraikitra zay antsoroanareo ihany koa zay tsoroanareo be ny tanàna miady atao amin'ny fidangany vidim-piainana. Samy mahatsapany zany daholo nareo be ny tanàna reo. Ny amaranako azy nefa mbola iverenako rehefa avy eo ianareo amin'ny commune Andreny Tanàn-dehibe no tena misedra olana teraky ny olana eo amin'ny fifandraisana, eo amin'ny mpanolotsaina sy ny be ny tanàna. Iverenako lava be rehefa avy eo ary tsy maintsy ezahantsika hitadiavana vahaolana. Zay ny zava-misy zay ny mampiavaka anareo amindreo be ny tanàna hafa reo, adidy-goavana le izy. Ary tsy maintsy mametraka fanampy ianareo, tsy maintsy mametraka défi nareo. Ny défi nareo mazava loatra dia hoe ahoana natao mba ahafahako miady amin'ny fahantrana eo amin'ny commune zay tantanako. Zay ny voalohany. Resaka miady amin'ny fahantrana zany, ahoana nataoko mba hitadiavako fomba na paikady na reny tetikasa reny mba ahafahan'ny mponina ao amiko mba mananasa, manana antom-pivelomana, activité génératrice de revenu. Ahafahana mamorona asa, ahafahana mamorona rena ary miteraka firoborobona ihany koa en terme de hoe les taxes na ny redevance zay alony zany eo anivon'ny commune. Mahafantatra an'izany tsara ny any amin'ny QMM, mahafantatra an'izany tsara ny eto mananambato vy. Tokony hisy orinasa be dia be ohatran'izany daholo any amin'ny commune rehetrarehetra zay misy atsika reo. Tsy ny mpamatsy volany tsy misy, fa betsaka loatra ny olana dia mbola miaotraotra zareo mieritreritra aloha inona no atao dia alohan'izay aloha fa misy andraikitra tsy maintsy tantany jerentsika be ny tanàna. Ny andraikitra manaraka zay tsy maintsy jerentsika ihany koa hoe ahoana no atao ary zay indraindray misy zavatra tsy everitsika hoe important nefa important le izy ary tena zava-dehibe. Ahoana no atao koa mba ho tonga tanàna mateo tia ity commune zay tantanako ty. Tena mitena zany aminareo resaka lalana monsieur le ministre teo marina fa ary mbola iverenako rehefa avy eo ahoana ny fiaraha-miasan'ny fanjakana foibe sy ny be ny tanàna fa misy zavatra hazontsika amboarina à notre niveau. Mahaiza miara-miasa amin'ireo tompon'andraikitra eo atoerana, resaka lalana, resaka fanadiovana ny tanàna. Misy tena mahafinaritra ny commune anareo reo fa tena madio, mahasarika mpizahatany sady anonona. Fa ny sasany na dia tokony ateo ty aza rehefa mandalo amin'ny toerana sasatsasa fantatro fa confronté amin'ny ety manana ihany koa nareo ary isaorako anareo nampatsiaro an'izay iverenatsika zay rehefa avy eo fa anjaratsika ihany koa manao ny ezaka rehetra mba ho tanàna mateo tia ny tanànatsika, ho tanàna zay tiany mpizahatany jerena, visitena, tanàna mahasarika mpizahatany. Eto ministre ny tourisme manao tenenina be dia be izy mahakasika ny zavatra zay fa tsy metsika fitenenana izy androany.